Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly indray miona aminao eto ampiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra ary misaotra anao vonina hiaraka miaino izany tenin'Andriamanitra any indray zay antenaina fa hitondra fahalalana vaovao antsika mba hanova ny fiainantsika hatrany hiatsaratsara kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny Tompo. Ny Romanina toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 7:30 no dinintsika anio indray. Alohan'izany anefa dia mbola iara-mivavaka isika angataka ny fanahin'Andriamanitra hanazava ny teniny amintsika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra anao indray zahay. No ny fotoanao amenao anay amin'izao fotoan'izao indray mba hiaraka miaino ny teninao. Ary misaotra anao zay satria fahasoavana avy aminao no anananay izany fotoana izany. Zay fotoana hanovozanay tokoa fahalalana vaovao. Mideranao zay Tompo mankalaza anao. Manome voninahitra anao fa tsara ianao. Ankehitriny raha mivavaka aminao eto zay dia mangataka indrindra sokafy ny fosiny sainay ry Tompo. Raha hiaino ny teninao zahay, sokafy ny fosiny sainay. Ahafantaranay zay tianao ambara aminay. Ary aoka Tompo, ho tonga fiainanay ny teninao. Satria ny finoanay no mibaiko anay amin'izay taona rehetra. Misaotra Tompo no ny famindramponao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany fangatahana izany. Amen. Romanina toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 7:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ao anary no lazaintsika. Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria zany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izaho hiantra zay hiantrako ary amindra fo am'izay amindrako fo. Koa dia tsy avy am'izay maniry na am'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao, izany nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany amindrana fo no amindrany fo, ary izay tiany amafisina fo no amafisiny fo. Ianao ary dia anao amiko hoe, koa nahoana izy ny manome tsiny ihany? Fa iza ny manohitra ny sitrapony? Tsirra lehilahy. Fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra noforonina va hanao am'izay namorona azy hoe, nahoana ianao no nanao ato izao? Mpanefy vilany va? Tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany ray ihany no anaovany zavatra samy hafa. Ny iray ho ajaina, ary ny iray atao tsinitsinina. Sa ahoana kosa? Raha Andriamanitra na dia te haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny azy, dia be faharipo, ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampahafantarina koa ny aren'ny voninahiny am'izay fanaky ny famindrampo, zay namboariny raha teo azo ny voninahitra. Dia isika zay nantsony hoe, tsy ny avy amin'ny jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Araka izay nilazainy eo amin'ny Osea hoe, hiantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milazany amin'ny Israely hoe, na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjena. Fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehova ny teniny ambonin'ny tany. Arak'izay nolazainy Isaia fahiny hoe, raha tsy Jehova tompony maro no namela taranaka ao antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary nolazaintsika? Ny jentilisa zay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana
zay avy amin'ny finoana fa ny Israely zay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna zany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa tamin'ny asa, ka tafiny tohina tamin'ny vato mahatafy tohina izy, araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafy tohina sy vato lampy mahasolafaka aoziona, ary zay mino azy tsy homenatra. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Betsaka ry havana ny hevi-dalina fonosiny zany tenin'Andriamanitra zany. Ny fotoana nanantsika nefa dia izay heveriko fa lehibe avy ao anatiny no sotonina mba fantatsika ivelomantsika. Raha mandinika ny 14 ka hatramin'ny 15 ianao dia azontsika fatarinao ny hoe mamindra fo am'izay tiany amin'ny rano fo Andriamanitra, ary manamafy fo zay tiano amafisina fo. Zany hoe tsy refesy mandidy am'izay tiany atao izy. Tsy avy am'izay maniro izy, na avy am'izay miazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra zay miantra, iantra zay tiako hiantrana aho i Andriamanitra, ary amindra fo am'izay tiako amindrana fo. Tsisy adevitra zany. Tsy tokony adevitra ny am'izany ve tsika? Tokony hananina hoe fa naninona moa misy tsy fahamarena avy eo amin'Andriamanitra. Tao karazany Andriamanitra manao didiky felehibe sy didy jadona ho ny olona. Tsy azo lavina nefa ry havana. Fa efa hitatsika tamin'ny omaly ohatra fa nifidy ny taranaky Jakoby izy, fa tsy ny taranaky Esau. Safidiny zany tsy afaka miadevitra ny am'izany nahoana nahoantsika. Koa tahaka ny tsy azahoantsika miadevitra ny amin'ny hoe nahoana ny taranaky Esau nanjara Edomita, fa ny taranaky Jakoba nanjara Israelita. Hoy ny voasoratra hitatsika eo ambony indrindra, araka ny voasoratra hoe Jakoba antiko fa Esau no alako. An'Andriamanitra zany misy tsy fahamarena avy eo aminy. Andriamanitra ny mahalala zany. Fa izao ny zavatra fantatry, tsy refesy mandidy am'izay tiany atao izy. Andriamanitra izy. Zao nefa ny zavatra mahafaly. Zao ny zavatra mahafaly. Io Andriamanitra tsy refesy mandidy io de miantso hoe tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alaly amin'ny lalan-dratsy ny mba ho velona izy. Ary noho izany, na de tsy refesy mandidy izy am'izay tiany atao, de manambara koa izy fa tiany ho vonjena ny olona rehetra, ary natolo no an'izao tontolo zao no zanany lahy tokana. Saingy zao isy ihany ny olombely, satria zay manafina ny fahotany tsy ambininy, zay mitsotraka mahafo izany no mahazo famindram-po, ho ny obolana 8:3 rehefa niverina ilay zanak'Adana ka nibebaka tamin'ny rainy, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanaka mitsony, dia nifaly ny lanitra. Ary de hoy Jesosy tompo hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka, ka na de tsy refesy mandidy amin'ny tiany atao azy Andriamanitra, de mazava kosa fa tiany hovonjena ny olona, ary izany nanomezany an' Jesosy tompo. Mamindra fosy miantra, manamarina zay tianao hamarinina izy, nefa miantso ny olona rehetra ho hamarinina, ary izany mahatonga azy aniraka ho mpitory ny filazantsara, mba hanambara fa ny mpanota iray izay mibebaka de mampifaly ny fon'Andriamanitra. Ary io tsy hoe mpanota hoe nangalatra kely io, na njangajanga kely io, na nanompo sampy be io rehefa mpanota. Io izy hoe tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny lalan'ny ratsiny mba ho velona izy. Ary noho izany, na dia mahasy mandidy azy Andriamanitra am'izay tiany atao, dia tsy manery anao izy hibebaka, fa miantso anao kosa izy hibebaka. Aninona? Mba ho vonjeny ianao. Satria raha am'izao andro zao ianao no mbola very, raha am'izao andro zao ianao no mbola very, de ianao no manary ny tenanao noho ny fandavanao ny famonjenany itony Jesosy tompo. Indrindra ianao
zay mandreza ho afatra izao satria zao afatra izao dia manam-porofo fa tonga eo aminao ny tenin'Andriamanitra mba hitaonanao hibebaka hiala amin'ny faharatsianao mba ho tonga olombonjena ianao ka na dia sanatria aza hoe taranaka Esau ianao ankehitriny zao moa tsy maro amin'ny taranaka Esau ny manjary mino ny filazantsara moa tsy misy amin'ny Edomita ny mino ny filazantsara nahoana satria ao amin'ny Kristy Jesosy dia manjary taranaky Abrahama izy na dia taranaky Esau aza taranaky Abrahama amin'ny finoana izy na dia tsy taranaky ny teny fikasana araka ny nofo azy satria taranaky Esau fa tsy taranaky Jakoba any Jordania amin'izao tsika amin'ny teny izao vao nisy malagasy ny vahiny tany Jordania mahita fa misy asan'Andriamanitra mahagaga tanterahiny eo anivon'ny Jordanianina zany hoe eo anivon'ny Moabita anie zany eo anivon'ny Moabita sy ny Amonita anie zany satria Jordania ankehitriny dia tany Moabita sy ny Amonita ny teny testamenta talohany misy asan'Andriamanitra eo anivon'izy ireny ny taranaky Ismaela eny zay ao anatiny reny ny Palestinianina fantatsika fa misy Palestinianina tonga taranaky Abrahama amin'ny finoana na dia tsy taranaka voafidy araka ny nofo azy ary noho izany mamindra fo Andriamanitra raha mitaonantsika hibebaka izy ary noho izany dia tsy fahendrena ny tsaran'Andriamanitra ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 dia manontany izy hoe ahoana ary misy fahamarena avy eo amin'Andriamanitra fa iza moa manohitra ny sitrapony fa dia hoy Paoly hoe aza miady hevitra amin'izany ianao raha lehilahy aza miady hevitra amin'izany ianao tsy tsara ny miady hevitra ny amin'izay fitondran'Andriamanitra ny jiosy tsy tsara ny miady hevitra ny amin'izany inona no antony satria ianao ve ianao nga hatakatra ny sain-dalin'Andriamanitra hoy izy manana ny maha-Andriamanitra azy izy eneny namorony ka ianao zavatra ny foronina ve dia hiady hevitra amin'Andriamanitra ny amin'izany ianao aneka vilany tany ianao ve dia teny hoe nahoana any nataonao vilany tany nahoana any nataonao an'izao tsy azonao ataony miady hevitra amin'Andriamanitra ny tsara dia ny manaiky hoe izao no nanaovanao Andriamanitra nataonao malagasy aho misaotra Andriamanitra misaotra anao hafa nataonao malagasy fa na malagasy jentilisa aza aho dia mahazo mandova ny teny fikasana noho ny amin'i Jesosy Kristy to satria ny antsony jentilisa ho olony tio Kristy isika indrindra zany sitrak'Andriamanitra nanatanteraka izany teo amintsika 2:20 ka hatramin'ny 9:20 dia ahitantsika izany fa any amin'izay any amin'izay natao hoe tsy olo-kozy no antsoina olo ary zay tsy malala no antsoina hoe malala iza moa zany sika anie zany tsy mba taranaky Abrahama sika nefa zany no ny tanterahana teo amintsika tsy Jakoba aho tsy Josefa aho tsy taranaky Robena aho tsy taranaky ny Levita aho tsy aho fa izao kosa noho ny finoanan' Jesosy Tompo dia nantsoina hoe malala n'Andriamanitra ny jentilisa isika zany ny antsony jentilisa ho olony tio izy noho ny finoana any Kristy ary zany ry havana zany ny fahamarinana zay ambarany soratra masina hery lehibe ho antsika anie zany toky lehibe ho antsika anie zany zay hoe izaho malagasy kely aty amin'ny nosy kely Madagasikara aty nefa dia tsaron'Andriamanitra ka nantsony hoe malala tsaron'Andriamanitra ka nantsony hoe oloko ary any amin'ny tany izay ilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona andray inona ny tombontsoa mihatra noho izany ry malagasy malala o raha ianao no mba antsoina hoe ho zanak'Andriamanitra mo tsy fifaliana ao anao zany reharehan'ny maro mihitsy ny hoe taranaky ny mpanjaka zahay taranaky izao zahay fa moa tsy voninahitra lavitra noho izany ve ny antson'Andriamanitra na hoe zanany ao amin'i Kristy Jesosy natsangan'Andriamanitra ho zanaka ao amin'i Kristy Jesosy tombontsoa lehibe anie zany dia ataonao tsinitsinina ve zany tsy atoboko tsy tokony ahatonga anao kristianina tsy anakalo na inona any Kristy fa ianao dia hitoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra anao zany satria ny antsony jentilisa ho olony koa Andriamanitra noho ny amin'i Kristy Jesosy ny fahamarena manaraka dia hitantsika eto fa ireo Israely zay nihevi tena ho olon'Andriamanitra kanefa nandahany Kristy dia nanjary tsy zanaky ny teny fikasana izy ireo Israelita nihevi tena taranaky Abrahama araka ny nofo
nefa nandahany Kristy dia nanjary tafintohina tamin'ilay vato napetraka tao ziony izy, ary dia nanjary olombery na dia taranaka araka ny teny fikasana azy. Ny jiosy tokoa manko dia nihevitra ny tena no taranaky Abrahama, satria raha jerentsika ny manomboka amin'ny andininy fahatelopolo dia hita hoe ny Israely nitady lalàn'ny fahamarinana, tsy nahatratra zany anefa izy, zany hoe nitady ho amarinina tamin'ny lalàna izy fa tsy nahay nitandrona ny lalàna ary tsy nakatony lalàna, satria ny famonjena dia amin'ny finoana fa tsy amin'ny fankatoavan-dalàna. Efa nambarantsika tany aloha zany hoe i Abrahama nino an'Andriamanitra dia nisainy fahamarinana zany, ny lalàna ny men'Andriamanitra hoe aza mangalatra, aza mijangajanga, aza manan'Andriamanitra hafa ho an'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte zany, fa Abrahama mbola 500 taona mahery talohan'izany nefa nino an'Andriamanitra ary nisaina ho fahamarinana zany. Aza everinao, averina indray eto fa ny fahavoazan'ny jiosy anie dia izy nihevi tenao manana ny lalàna, taranaky Abrahama araka ny nofo, zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra, kanefa tsy nety nino an Jesosy Tompo lay vato lampy napetrak'Andriamanitra tao ziony, solafaka tamin'ny reny ny Israely, solafaka tafintohina tamin'ny Jesosy Tompo izy, tsy nanaiky an Jesosy Tompo izy, nandahan Jesosy Tompo izy, ary dia nanjary olombery izy na dia zanak'Israely amin'ny nofo azy, tsy ny mitaranaka araka ny nofo averimberin'ny Paoly matetiky zany, tsy nitaranaka araka ny nofo no mpandova ny teny fikasana, fa nitaranaka amin'ny finoana, tsy nitaranaka miezaka akatony lalàna no ovonjena, fa nitaranaka mino any Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana araka ny voalazan'ny lalàna. Ny lalàna no milaza fa raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloko, ary ny rany Kristy no ambarany lalàna. Ko na iza tsy manaiky fa ny rany Kristy ambarany lalàna no mitondra famelan-keloka ho azy, dia tsy mahazo famelan-keloko zany olony zany, na dia atolony hodorana hamonjy ny firenena azy ny tenany. Fa izay rehetra kosa mino azy, zay mino an Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izy no mpandova ny fiainana, satria ny mino azy no tsy hoelohina fa manana fiainana manak'izay. Ny finoana ny Kristy ihany no mitondra famonjena, na ho an'ny jiosy na ho an'ny jentilisa, na ho an'ny taranaky Abrahama teo amin'ny nofo, na ho an'ny taranaky Abrahama zay tsy tao anatin'ny teny fikasana, na ho antsika jentilisa zay tsy manam-pifandraisana amin'ny nofo amin'ny Abrahama akory, nefa afaka mandova ny teny fikasana isika noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Ireo indray ary havana ny fahamarinana entintsika mamitina ny lesona zay nomena androany, mamindra fo sy miantra zay olona tiany amin'ny rana fo sy tiany ho amarinan'Andriamanitra, manao zany izy, nefa manokatra ny lalam-pamonjena ho an'ny olona rehetra izy amin'ny alalan'ny fibebahana, satria ho izy amin'ny Ezekela 7:30 hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalan-dratsiny mba ho velona izy. Raha ambara hoe mamindra fo amin'izay tiany amin'ny rana fo Andriamanitra ary manamariny zay tiany ho amarinina, dia tsy tokony tsara azy isika, satria tsy takatsika ny sain-dalin'Andriamanitra, ary tsy mety sy tsy tokony ataontsika ny hiady hevitra ny amin'izany na hitsara an'Andriamanitra manao fitondrana ny tanila na manao fitondrana tsy marina. Ny Paoly hoe fa iza moa aho, iza moa ianao no hahay mitsara an'Andriamanitra. Fahamarena fahatelo dia ny hoe niantso antsika jentilisa ho olony koa Andriamanitra 2:20 ka hatramin'ny 4:20, na dia tsy taranaka araka ny nofo aza isika, na dia tsy mba taranaky i Abrahama sy Isaka sy Jakoba aza isika malagasy dia efa natsoan'Andriamanitra ho zanany ihany koa, ary ny tantara dia manambara fa teto amintsika dia nisy olona namony ainy noho ny mahazanak'Andriamanitra azy. Fa efatra, tsy ny Israelita rehetra araka ny nofo sy ny teny fikasana koa nefa no novonjena, fa nisy azy ireo nampitomany an Jesosy tao Jerosalema fa izay. Nisy taranaky Abrahama fa tsy nandova ny teny fikasana, satria nitady ho amarinina tamin'ny lalàna izy, fa tsy nanaiky ho amarinina tamin'ny famelan-keloka raisina noho ny rany Kristy voalaza ny lalàna, ka dia tafitohina tamin'i Jesosy izy,
solafaka teo izy dia nanjary olombery izy ary ny famariana farany ny finoana ny Kristy ihany no mitondra famonjena. Ary noho izany aza misalasalany amin'ny famonjenanao ianao rehefa mino ianao fa maty ny soloeloko anao teo ambony hazo fijaliana Kristy, dia milazao hoe olom-bao vonjy aho, satria efa maty ny solo ahy lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Tsy tokony hisalasalany amin'izany ianao. Rehefa nandre zany ianao ka mbola misalasala dia manjary mampandainga an'Andriamanitra indray zany. Zay mino azy ny tsy hoelohina fa anana fiainana mandrakizay ny misoratsy. Engany ka ho isan'izay mino ianao fa Kristy no manamarina anao, na rano teo amin'ny hazo fijaliana, no manadio ny fahotanao. Ary Andriamanitra izay nanome ny teny fikasana tsy ho very za rehetra mino azy no hinonao ka ianao dia hatoky, fa tsy ho very tsony ianao, ampo anao ny fahasoavana izay tehirizan'Andriamanitra anao. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra, ny marina dia ho velony fonony. Ho isan'izany ianao mba ho voninahitra ilay maty no nisony anao teo ambony hazo fijaliana ka hahatonga anao mpandova ny fiainana mandrakizay. Akoka hivavaksika. Andriamanitra, misaotra anao indray izahay no nahazo anay niaraka nandinika ny teninao androany. Marina tokoa fa misy zavatra tsy takatry ny sainay amin'ny fitondranao, nefa ianao moa Andriamanitra, iza moa izahay ny tsara anao, ary mamindrafo aminay ianao raha misy aminay sahisahy foana ka mitsaratsara anao na miady hevitra ny amin'ny fitondranao, satria Andriamanitra ianao vovotany izahay. Misaotra anao koa Tompo fa na dia tsy taranaky Abrahama araka ny nofo azy zahay, efa nisokafanao anay koa ny ahataranaky Abrahama anay amin'ny finoana noho ny zanakao izay nalatsa-drao famelan-keloka ao anay, ka tsy ambanin'ny lalàna zahay ka hitady fanamarina tena amin'ny lalàna, fa kosa anaky ny famindramponao fa efa noelohy ny lalàna Kristy tomponay mba ho voavela ny elokay ny raha nalatsany. Ary ataovy mahay mankasitraka izany zahay Tompo, mba ho olo ny finoana izahay ka ho velona amin'ny finoana, hiaina amin'ny finoana, hanompo anao amin'ny finoana, hanaraka anao amin'ny finoana, ka ny teninao anie no hitaridalana anay amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.